soroana ny nenanrajako na ny mpox miantra ny fipetrasakana eny amin'ny resekoly rehetra eto Madagasikara. Asa vitana tsy ho an'ny gouvernemanta, ny filoham-panjakana no anotombana ireo ministra hoy ny prime ministre. Teny miram-pirenena, solombavam-bahoaka 5 esorina raha iafa voaisitra ny immunité. Manatra ny fiarabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana ampanajana izay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny fiainana antoko sy ny fiainam-pirenena no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Fotoan-dehibe ho an'ny antokotiky Madagasikara ny sabotsy ho avy izao ifampiarabana no ny fahatrarana ny taona vaovao 2024 sy 2025. Efa ho anatin'ny fanomanana tanteraka ny mpikarakara amin'izao fotoana izao, andraisana ireo vahiny rehetra ho avy hiatrika izany na ny lafiny fampitaovana na ny fampiatranona sy ny sakafo izany. Tsy maintsy manana fanasana sy badisa avokoa izay rehetra maniry avy amin'izany hoy ny fanamafisany ka ho an'ny avy eo amin'ireo faritra sy ireo ivelan'ny distrika 7 eto Antananarivo renivohitra toy ny Ambohidratrimo, Avaradrano, Atsimondrano dia eny amin'ny QG Bel Air no akana izany maimaim-poana manomboka rampitso. Anomboka amin'ny 10 maraina kosa ny fotoana eny amin'ny Magro Tanjombato tsy anavanan'izaniza fa afaka miatrika izany fotoana izany ny rehetra raha ny fanazavana. Tato-baovao ny Ando Miaratina eo amin'ny sarsin-dratsariny tahiriny. Eto amin'ny Magro Tanjombato no natanterana ny fifampiarabana natratra ny taona vaovao eny amin'ny 2024 ho an'ny fianakaviambeny antokotsika Madagasikara ny sabotsy 10 janoary ho avy izao manomboka amin'ny 10 maraina. Ao anatin'ny fikarakarana ny fiatrenana sy ny fandraisana vahiny ho amin'izany izy tompon'andraikitra. Misy ny lamina napetraka andavondrarina amin'ny antsaka ny tsy andavan'ny fotoana. Tsy maintsy manana karatra fanasana sy baty ireo rehetra ifanotriny amin'ny fotoana io ka afaka maka izany maimaim-poana manomboka rampitso eny amin'ny QG Bel Air ireo avy any amin'ny faritra sy ireo distrika ivelana Antananarivo renivohitra, Ambohidratrimo, Avaradrano sy Atsimondrano. Eny amin'ireo rafitra ny fotony kosa no akan'izany ho an'ireo distrika hafa. Ho an'ny fifampiarabana na tratry ny taona ho an'ny antokotiky Madagasikara. Ny toerana natanterahana azy dia eto Tanjombato. Ny fotoana dia amin'ny 10 ny volana janoary amin'ny sabotsy ho avy izao amin'ny 10 ora no fahatongavana ety an-toerana. Ny fandaminana dia misy ny fandaminana napetraka. Misy ny badge na ny invitation izay misy isaky ny distrika Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Arrondissement enina eto Antananarivo dia ny Avaradrano, Ambohidratrimo ary Atsimondrano. Ka ny antokotiky Madagasikara rehetra zany ny mpikambana na fokotim na distim na comtim voakasika ao anatin'ireo distrika andraisan'ireo dia manantona ny rafitra tim, zany hoe ny solombavam-bahoaka sy ny distim ao amin'izay distrika misy azy zay. Ny ivelan'ireo na ny avy any amin'ny faritra na olon-tsotra ihany koa izay mpanohana ny antokotiky Madagasikara maniry ny anatrika an'izay fifampiarabana na tratry ny taona 2024 sy 2025 any antokotiky Madagasikara zay dia ao amin'ny QG Bel Air ao amin'ny Madame Sonia no akana ny badge ho an'ny olona ivelan'ireo distrika 7 voalaza teo ireo. Tsy misy olona afaka miditra eto amin'ity toerana ity raha tsy sur présentation an'izay badge izay daholo na avaiza izy na avaiza. Tsy afaka hiditra eto amin'ny Magro Tanjombato araka izany ireo tsy manana karatra fanasana sy badge raha ny fanazavana mba hitandrona ny filaminana mandritra ny fotoana rehetra. Tsy hanavanana na iza na iza ity fotoana ity ka namafisana ny fanentanana amin'ny fahatongavana maro amin'ny fotoana io. Dia eto ihany koa dia miantso antsika rehetra zany mpikambana aton'ivony antokotiky Madagasikara rehetra na avy eto Antananarivo na avy any amin'ny faritra ivelana Antananarivo ho tonga maro ifanotrona amin'izay fifampiarabana na tratry ny taona 2024 sy 2025 izay. Marina hoe mbola isy ny fitetezam-paritra ankalazana an'izay fifampiarabana na tratry ny taona izay fa ho an'izay afaka aloha dia asaina an-tanandroa ho tonga eto amin'ny toerana izay natanterantsika an'izay. Efa miomana izay amin'ny fikarakarana ny badge, efa miomana amin'ny fikarakarana ny trano fatoriana ihany koa any amin'ny faritra ary efa miomana amin'ny fampisakafoanana ao antsika menakavy amin'ny andron'ny 10 janoary io. Fa ny fandaminana moa dia efa nipetraka eny anivon'ny distrika, eny anivon'ny député sy ny distim rehetra eny.
nivelan'ny distrika Tsimondrano, Avaradrano, Ambohidratrimo sy Antananarivo renivohitra dia ao amin'ny QG Belertsika no makan'izay baditra sy izay fandaminan'izay dia manantena ny fahatongavantsika maro. Araka izany, azo alaina manomboka rampitso eny Belera ny fanasana sy ny badra ho amin'ny fotoanany sabotsy ho avy zao ity amin'ny Makro-Tanjombato. Lafim-baovao mahakasika ny fiainam-pirenena kosa taona mafoan'ny rehetra ny taona 2020 sy 2020 teo kanefa taona ny tsiriny fanantenana indray taorian'ny fialan'ny mpitondra teo aloha izay nanapotika ny firenena Antoine Maro hoy ny olom-pirenena izay nanihohevitra tamin'ity androany ity. Tokony ahayakalesona tamin'ny lasa ny mpitondra amin'izao fotoana ka tsy amerina ny fomba ratsy izay nataony teo aloha hoy ny fanamafisana. Roa volana no lasa misy ny ezaka hoy ireo olom-pirenena na dia mbola tsy azo sapaitanana sy hitafiry aza ny tena fanovana izay nandrasana tamin'ny tolona izay natao raha ny faneho-kevitra atrany. Tato-baovao ny Andro Miaratina eo amin'ny sarsina tsara ny tahiry ny aina atrany. Miditra amin'ny akion-dalana vaovao ny rehetra. Taona vaovao andrasana vokatra vaovao amin'ny sambatan'olona. Ny valona ny taona 2020 izay tena mafy ho an'ny rehetra ho ny olom-pirenena. Miroso tsikelikely amin'ny fanovana ny fomba fitantanana ny mpitondra amin'izao fotoana izao, saingy mila maka lesona tsy hamerina ny fomba ratsy tany aloha ary indrindra mila mahamian'ny vahoaka hoy ny fanamafisana. Lesoko rehetratratra tamin'iny aoka rehetra verina intsony satria fanavozona zany ity karakara tsara aingana ny concertation nationale dia atao amin'ny fifidianana zay afantatra aingana ny zavatra olona tiana fidiana faran'izay. Rehefa lasa aloha ilay raiky alaina dia zay ny zavatra tsara. Tapitra moa zany rovolona tsy vao manomboka misy ihany fivana kely atao mbola kely satria mbola rovolona fa efa somary mandeha ihany izy amin'izao. Miezaka daholo ny olona iove ny lehibe mpitondra indrindrindrindra zany da tokony miezaka izy mba hanatsara an'izay zavatra rehetrarehetra mba takian'ny vahoaka fa tena mijaly ny vahoaka. Ny ao anatin'ny fiovana loatra ny tsitako izay tena fiovana mbola mijerijery izay tena anana mbola oatra ny tsitako mba mifaniriko aloha mbo tsy hiverina amin'ny taloha intsony fa tena mijaly raha mba miezaka kosa le mpitondra fanjakana mba tokony hiezaka mafy izy miandriandra fiovana sy asa mivaingana ny olom-pirenena amin'ity taona ity. Fanovana lavitry ny kolikoly, fitiavatena, fanaparam-pahefana izay nanapotika ny firenena sy ny fotom-pisaina ny malagasy ny taonany maro. Mila mifototra amin'ny tena laram-pahamiana ho an'ny sarababe bahoaka ny asa tanterany mpitondra fanjakana toy ny fijerena manokana ny vidinetana, ny tsy fandriampahalemana, ny jiro sy rano, indrindra ny fananantany izay mampitondra fifaisana ny maro ankehitriny. Sosialim-bahoaka moa samy manana filazany. Hoe sosialim-bahoaka dia manao tolotolotra mifaniazana tonga dia lamina ny vidim-bary, lamina ny vidin'ny PPN zany. Jiro sy ny rano zany efa mazava iny fa mba atao amin'ilay norma koa zany le efa mandeha ny jiro sy ny rano fa mba atao normal koa zany le facture manandray le jirana manao foana tonga dia tagna be le izy fa tonga amin'ny normal. Rehefa tena mandeha ny fiainam-pirenena tsy mahinona intsony rehefa manana fahefa-mividy malagasy. Ny tsy fandriampahalemana no mazava ho azy mbola be zany tsy maty valava kibo ndrezitra fa mila vahany izy zany aingana dia aingana. Kolokolo tena manjaka eto amintsika dia ny resaka eo amin'ny resaka fananantany mba tokony hamoraina zao tena betsaka ny mpangalatra tany amin'ilay mpanao risirisy ireny. Roa volana mahery zao no nitsanganan'ny governemanta anatin'izao fitondrana fanavozan'izao. Tsikaritra ho ny olom-pirenena fa tsy hita izay tena asa mivaingana fa mbola ao anatin'ny tombana sy fijerenany zava-misy no misy amin'izao fotoana. Tsy tokony raviravin-tanana ihany koa ny olom-pirenena rehetra manoloana ny zava-misy fa hijoro andray andraikitra miainga amin'ny fanovana toe-tsaina indrindra ny fanajana lalàna isiny fiarahamonina mirindra sy firenena vanina. Mahakasika indrindra izay fiainam-pirenena izay hatrany dia teboka 2010 no noresahan'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta nandritra ny fandarana manokana izay nataony ho an'ny omaly. Isan'ny voaresaka tao anatin'izany ny ezaka nataony fitondrana momba ny olan'ny jiro sy ny rano, ny fanamboaran-dalana ary ny tombana atao amin'ireo ministra. Nanamafy ny Prime Ministre fa atao ao anatin'ny 420 volana ny anaovana ny fanavoazana ifotony eto amin'ny firenena. Ny antsipriana izay eo amin'ny sarsyn-datsariny ny artan. Tsy afaka miala amin'ireo mpiara-miombonantoka arabola toy ny banky sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny banky afrikana momba ny fampandrosoana sy ireo maro hafa i Madagasikara noho ny tsy fisiany vola hoy ny lehibe ny gouvernemanta.
izany no mahatonga teti-bolam-panjakana ampiasaina amin'ny taona ity ifandraika amin'ireo tetikasa avatsian'ireo mpiara-miongona toka ireo vola hatramin'ny taona 2024 ho ihany ny prime ministre. Tsara fantatritsika vahoaka malagasy fa le firenentsika dia firenena mantra, zany hoe tsy afaka manana ny ressources propre interne na hoe vola vokatry ny asantsika manokana ahafahana manao na fanoavana karamam-panjakana io na fanaovana ny fotodrafitrasa tsy ampy ny etra takina, tsy maintsy misy fanampin'ireo mpampidrabola iraisam-pirenena zay efa nanantsika programme. Mahakasika ny olana jiry sy ny ranoko dia nilaza ny prime ministre fa misy ny fifandresen-dahatra mafy ataon'ny fanjakana sy ireo orinasa miara-miasa amin'ny jirama. Isan'ny nojerena manokana ny fifanarana nisy ho iatrany ny fanazavana no mafisy ny herintsarana marazona arvelo fa tsy misy intsony ny délestage fa coupure technique no iainana ankehitriny. Tsy namaly ny fanontaniana ny amin'ny fepotona ahataperan'ny délestage sy mikasika ny fanotsona fizarana rano ialana amin'ireo bombonina manga eraky ny tanàna kosa ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta. Faminona rano ny aria andekaleka satria manana turbine telo tsika zay tokony manome any amin'ny 105 mégawatt zany amin'ny filana amin'ny area zany. Teo koa ny fampivelarana ireo le hoe herinaratra azo avy amin'ny avy amin'ny masoandro efa napetraka ireo dia misy groupe électrogène vidinin'ny fanjakana hanampiana ny jirama. Ohatra zany misy orinasa ray zany mametraka 10 mégawatt amin'ny jirama zany. Dia zao le anatin'le izy hoe na 0 na 2 na 6 na 8 na 10 dia 10 vidina 10 bekany aloha aminy. Tsy vao zao zany nita fa ela be fa nijanona teo foana le izy. Dia zay zany le fanovandravitra tokony apetraka ao anatin'le jirama. Ankoatra izay, hojerena ny tamberina ndraikitry ny ministra tsirairay fa tsy ny momba ny jiro sy ny rano ihany ho ihany ny prime ministre no mafisina fa atao ao anatin'ny 420 volana ny fanavaozana ifotony eto amin'ny firenena. Eo amin'ny fahasalamam-bahoaka nanamafy ny prime ministre fa faritra telo no ahitana ny valana retina ny Andrandrajako dia Iboeny, Analamanga ary Vakinakaratra. Misy ny fitsirihana mialoha ahitana ny Mpox ary napetraka ny cellule de veille eo ambany ny fiahin'ny OMC. Efapolo no olona voalaza fa voan'ny Mpox ka 5 amin'ireo no nampidirina hôpitaly atreto. Misy ny fanafody ary misy fepetra ampitombona izany raha ilaina raha ny fanazavana atrany. Dia efa mametraka barrage sanitaire zany zay amin'ny lalana Mahajanga sy amin'ny lalana mandeha ny Antananarivo dia efa mampiasa matériel de détection précoce zany alalana hoe tamin'ny andron'ny Covid dia misy test zany alalana hoe misy an'le izy ve le olona sa tsy misy dia efa nameraka daholo ny fepetra hoe tsy mifandray tanana, tsy mifampikitikitika, manao masque rehefa azo atao dia mitandrina amin'le hoe mety misy hoe efa misy olona tratra dia in'le ohatran'ny rano tsy ranoko iny manko moa tena mamindra be. Fa ny anaky 5 no somary lasa lavidavitra le aretina. Dia ireo zany efa misy traitement iarahana amin'ny organisme internationaux miaraka amin'ny OMS. Momba izay fahasalamam-bahoaka izay ihany dia voaresaka ihany koa ny momba ireo marary manao dialyse eny amin'ny hôpitaly poliklinika Ilafy. Nambaran'ny prime ministre fa hojerena manokana ny fifanarahan'ny fanjakana sy ny poliklinika Ilafy. Ny tsotra ny tenany fa tsy ampy ny vola ny fanjakana. Eo amin'ny sehatry ny fanamboaran-dalana indray dia fantatra fa tsy ny trésor no hitantana ny tahiry ho an'ny fikajiana lalana na ny fer fa ny ministera pia. Isy ny antsontolo-bidy mazava amin'ny fanomezana ny tsenam-barotra ary digitalisé ny fanatanterahana izany. Mbola barainy kosa ny fanohizana na tsy ny lalambe migodana raha ny fanazavana. Azo eritreretina kosa hoy ny prime ministre ny anaovana lalana mampitohy ireo sopotra arabary toa ny mandry tsara sy bealanana ary andapa. Fa ny sopotra misy zany dia ny mandry tsara sy bealanana iny. Any nefa ianao aveto andeha amin'ny bealanana 3 andro 4 andro anao vao tonga any.
zay le hoe ahoana moa no problema-na lalana mahatonga an'io ka raha samy anao an'le lalana le bebe mikodana tsy haiko zay tsotsika azy a sody re mampifandray an'reto sopy ambatona zakasy be alana de mba moramora ny iverena le ty Antananarivo azareo tiako lazaina fa zao manko raha avy be alana na Ampasimatera amin'ireny le any ambony enjana be vao tonga atya am'le lalana sarotra be de raha samy anao ihany de andeha atao hoe iny zany de hoe la route du riz ngamba iny lasa vaovao satria any an'le be alalana any manodidina azy sy ny mandry tsara any raha vitako iny de mora be mampandray azy any andapa. Fa nitondrany fanazavana ihany koa ny momba ny etra alaina amin'ny karamo na ny irsa. Ny olona mandray latsaky ny 350 000 ariary tsy mandoa etra zéro. Ny latsaky ny 350 000 ariary zéro tsy andova ketriny. Raha ohatra ianao zany ataontsika hoe mandray 400 000 ariary de le 350 000 ariary iny zéro ny irsa amin'iny fa 350 000 ahatra amin'ny 400 000 zay ny andoavanao 5%. 5% zany hoe raha latsaky ny 400 000 ariary zany ny karamanao de 5% ny irsa alohanao raha 20% izy tao. De raha ohatra ndray 500 000 ariary ny raisinao a de 350 000 tsy vo foana iny de le ao an'elelany 350 000 ahatra amin'ny 400 000 andoavanao 5%. De raha 500 000 ny raisinao de le entre 400 000 sy ny 500 000 iny ndray zany 99 000 zany iny andoavanao 10%. Fa isan'ny teboka noresahana ihany koa ny momba ireo tsy maty manota na mbaran'ny fanjakana fa ezana ny fampiarana lalàna ka ny tribonaly tsotra no itsara ireo mpitondra sy olona ambony nanao fahotana teto amin'ny firenena. Na iza tompona andraikitra na tomboka aminay de tsisy tompona andraikitra tsony tokony andraikitra ambony hoe taloha de hoe eo amin'ny haute cour de justice no tsaraina zay no namoaka ny avis milaza fa raha mampiasa ny fahefana mihoatra ny voalaza ny lalàna sy ny lalam-panorenana de tsy any amin'ny haute cour de justice fa any amin'ny tribunaly tsotra ordinaire no andehanana. Mikasika ny fampidiram-bola ny fanjakana indray dia voalaza fa nisy ny ezaka natao teo anivon'ny fahaditsiranana ny tombo 500 ny vola miditra izay mitetina 200 miliara ariary anoany, ny tombo 570 miliara ariary ihany koa ny fampidiran-ketra ary izany no nahafana nanome prime ireo mpiasam-panjakana. Dia raha pitahana tamin'ny taona 420 zany ny vita tamin'ity 520 dia ny tombo 5% ny recette douanière zany hoe 200 milliards d'ariary 5% zay zany ny azo tombony raha pitovinany tamin'ny taona lasa ary ny eo amin'ny seritry ny impôt ndray a dia nisy plus 5,8%. 5,8% zany amin'anome 295 milliards d'ariary ka izay itony ezaka vita zay no nafahana nandohan'ireo prime 310 000 ariary isaky ny mpiasam-panjakana. Ny filohan'ny fanavaozana no anao tombana ny gouvernemanta andraikitry ny prime ministre kosa ny ministra raha ny fanazavana. Misy ny taratasy mikirakira ny iraka sy ny andraikitry ny ministera tsirairay ka amin'ny alalan'io taratasy io no azahoana manao ny tombana mazava ny asan'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Fa vaovao inanivo ny antenimiram-pirenena kosa sy ny fanenjena ny tsy maty manota dia nisorona tamin'ny solombavambahoaka Saondra Malala Marie Michel ny zo tsy azo enjena na ny immunité parlementaire. Tanana eny anivo ny polisy ekonomika ny tenany taorininy ny samborana azy. Betsaka ny raha mahavoasaringotra ireo olo-mpanjakana teo aloha ka tsy afaka hialokaloka ao anatin'ny zo tsy azo enjena ireo solombavambahoaka nanao izany ka antona ny sorana ny immunité ho an'ny ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha io hoy ny filohan'ny antenimiram-pirenena raha ny tondra fanazavana. Miantso ny anajanonana ny fanenjena politika kosa ny lehibe ny fanoerana eo anivon'ny antenimiram-pirenena.
firenena Narcisse Karazafy sy Mathieu Princy no mitatitra ny antsipriany izay. Nanara-dalàna tsara ny fanesorana ny immunité parlementaire na ny izo tsy azo enjehina ho an'ny solo-mavambahoaka Saondra ary Malala Marie Michel hoy ny filohan'ny anteny meram-pirenena sy tendra Rina Soniaiko nambarany fa nisy ny fivoriana tamin'ny alalan'ny visioconférence nataon'ireo mpikambana eo anivon'ny Birao Maharitra nahazahoana ny roso tamin'izany miazakazaka ny toetra rasy satria omaly alina atao ry ny fanesorana io zo tsy azo enjehana io ihany dia efa nosamborina tao amin'ny trano fonena n'ity minisitra ny fanabeazan'ny pirenena teo aloha ity ary natao famotorana sy fanadiadiana mikasika ireo raharaha fandikan-dalàna mahavoasaringotra azy. Zavatra mbola tsy fahita ozy izy ianao tena marina tokoa fa ny olona no tsy mirespekte ny lalàna fa isika dia olona lalàna tokony modely izahay izay mpanao lalàna ato ary maha modely zay dia tsy maintsy respektena ny lalàna vely eto a Madagasikara. Ankilany manoloana ny fanenjehana ny piray antoko aminy dia nanambara ny filoha lefitra fahafito avy amin'ny fanoherana eo anivon'ny anteny meram-pirenena fa tsy manaraka ny lalàna ny fisamborana natao satria tokony nandaro fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana sy latsabato teo anivon'ity androm-panjakana ity vao afaka nesorina ny izo tsy azo enjehina ekena ho izy fa tsy modely ny fitondrana teo aloha izay nisy azy ireo kanefa tsy tokony atao fitaratra izany ka andeha ifamaly fahateto ny samy malagasy raha nenjika ireo tsy manota dia tokony enjehana avokoa ireo rehetra nambotry ny firenena na iza fa tsy atao mizana tsindrinila. Manaiky zahay ny tsy fetezana mety nisy tamin'ny fitondrana zay nisy anay fa raha ohatra ka tena tsy maty manota marina no fongorina eto amin'ny firenena misy ihany koa neny tsy maty manota talohan'ny fitondrana zay nisy anay. Ko maninona re raha ohatra ka tena tsy maty manota fa tsy valy faty politika na fanenjehana ara-politika no atao dia fongory daholo ireo zay manana dossier tsy ara-dalàna ary tsy maty manota eto amin'ny firenena. Fantatra fa solo-mavambahoaka miisa 5 no esorina amin'ny toerany noho ny tsy nanatrehany ny fivoriana tsy ara-potoana faranteo efa miroso amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ny dingana ao amin'izany raha ny fanamafisana avy amin'ny filohan'ny anteny meram-pirenena trano. Mbola manodidina trany izay vaovao izay dia ny fanenjehana ireo tsy maty manota no isan'ny andriorenany ny fanavaozana ka tsy tokony isy olona ambonin'ny lalàna ary tokony tsy avadika valy faty politika ny fanenjehana ara-pitsarana mihitsy amin'izao fotoana izao. Maro ireo raharaha saropady nandritra ny fitondrana teo aloha no mila tsika fonina ary apetraka eo am-pelantanany ny ministeran'ny fitsarana izany hoy ny mpanao politika Paraina Auguste. Narcisse Karazafy sy Mathieu Princy Atranjy no mitatitra ny Antsipria Mbovao. Antony lehibe nametrahana ny fanirisoerinay vao amin'ny ministeran'ny fitsarana ny fanenjehana ireo tsy maty manota izay nanao ampimamba ny firenena. Noho izany, tokony tsy hisy olona ambony lalàna hoy ny filohan'ny antoko tsara tafina ary tokony tsy heverina ho valy faty politika ny fanadiadiana atao amin'ireo olom-panjakana teo aloha hoy ny fanazavana. Animba ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny rafi-pitsarana misy eto amin'ny firenena ny fanekena ny fisian'ny tsy maty manota hoy ny fanazavana. Mizotra miadana ny fanenjehana ireo raharaha maro nisy teto amin'ny firenena, betsaka ireo raharaha namoehitra na fenina mafy nandritra ny fitondrana teo aloha, anisan'izany ny fanondranana arena kibontany toy ny vato sarobidy, ny fanjavona ny volamena tao amin'ny kofran'ny ministeran'ny arena kibontany, ny raharaha Boeing 777, eo ihany koa ny raharaha fanafarana sy fanaparitahana rongony mahery vaika na kokaina izay niparitaka tany Anosy, ny vola azo izay nampiasaina tamin'ny fiparitahany valanaretina COVID-19 sy ny maro hafa. Noho izany, anaovana antso manokana amin'ny ministeran'ny fitsarana ny jerena sy anatsika fonana ireny raharaha maloto ireny. Io andrasan'ny olo aminazy ary izay nagnapetrahana anazy eo tokony sisony sy maty manota maro manko magnatena an'izay hoe tonga eo dia alamilamina fotsiny dia vita. Tena manao miasa misy zany ny ministre ny fisaragny madamo fanirisoerinay zay gnandrasan'ny olo aminazy nagnantrasan'le présidentny fanavaozana nagnapetraka anazy eo ka dia tokony hoan'igny izy fa tsy atao fotsiny zany hoe valy faty politika io pepoigny amin'izany ny olo sy mety zany fa raha nanao zavatra ianao misy zavatra tsy mety nataonao agny matoanao angamba na samborana natao perquisition aloha dia fa misy zavatra kelikely efa hitany ty resaka ohatrany hoe réconciliation fa sy refondation réconciliation nationale mitady atao sy mety igny tsy mampandroso sika igny zay avy manao
mangalatry magnino de misoky de atao ndray le fampiavana pirenena de iny de veragny le madio le faute de efa fantatry le sasany de manao koa de mbola adio ihany ny olo zavatra io ka isoragny madame ministre ny fisaragny tena manao gn'asany izy fa tsy valivali politique zany io fa miada misy matoanota ankilany napita afatra mivantana tamin'ny ministeran'ny fitsarana ny filoalefitra fahafito eo anivon'ny anteny meran'ny pirenena androany izay nilaza fa mbola tsy tara raha mibebaka ny ministra ny fitsarana tiako ny mba miresaka angamba ho antsika ho an'ny vahoaka malagasy ary indrindraindrindra mivantana amin'ny ramatoa ministra ny fitsarana ty teniko ity malahelo ny tenako raha naheno ny firesahanao ny jesosy aoka ny raharaha politika ny raharahan'olombelona aza fangaro amin'ny raharahan'Andriamanitra koa dia mbola tsy tara anao raha matoa ministra ny fitsarana mibebaka mangina anao amin'Andriamanitra fa raha tsy zany dia ho tonga aminao ny kapoka mavaivay dia ho fantatsinao hoe iza zany Jehovah Andriamanitra zany Jesosy lazainao zany. No mafisy ny parena Augusta mo fa ilaina ny fanadiovana ny kianja politika sy ara-pitsarana eto Madagasikara satria izay ihany no antoka ahafahana mamongotra ireo tsy maty manota. Fa tsy misy tokontany hatramin'izao ny fitakiana nataon'ireo mpiasan'ny KNAPMAD ka anamafisan'izy ireo ny antso amin'ny tompon'andraikitra mahefa mba hamalina ny fitakiana. Nampitsahatra ny asany ireo mpiasa nanomboka androany ka tsy verina andray izany raha tsy miala amin'ny toerany ny tale general nyty orinasa ity izay ambaran'izy ireo fa mpanao tsindry azo lena mpanao tsinotsinona mpiasa ary manao asa tsy araky ny lalàna. Isy fiantraikany govana amin'ny fikarakarana ny antotan-taratasy mpanadina mpanjakana andeha tsy ela izany ho ireo mpiasa ka mila vahana aingana. Ando Miaratina sy Tahirinena no mitatsitra ny antsipriana izay vaovao izay. Nampitsatra ny asa nanomboka androany ary nilaza ny tsy handray izany mandra-piala ny tale jeneraly ireo mpiasa ny KNAPMAD. Tsy nahitamba-olana hatramin'izao ny fitakiana nataony mpiasa na efa nisy aza ny protocole d'accord ny fanarahana. Manay mafy araka izany izy ireo fa entreka mivantana amin'ny fikarakarana ny antotan-taratasy mpanadinana CEPE sy BEPC izay tokony efa andeha amin'ity volana ity ny fampitsarana ny asa. Efa navoaka izy tao anatin'ny protocole d'accord fa tsisy redoublant. Fa maninona zany mbola eto foa ny olona io mandraky androany. De mbola veriko ihany zahay koa zahay tompoko mikarakara ny antotan-taratasy resaka CPS BPC manerana Madagasikara. Raha ny tokony ho izy amin'ny volana février sy tokony efa manao an'izay asa zay. Raha tsy vahanareo zany io olana io dia zahay eto velany eto. Isanao ve io asa io zany? Teo jerena fotsiny iza zany nanao ny asa io sa efa nahita vahaolana ve? Tsy atao atsony le zoatra, zay tsy fatako. Fa raha mbola tsy mivay io olana eto tompoko zay mbola eto zay tsy asa. Nalamafy araka izany ireo mpiasa fa tsy verina andray ny asa raha tsy miala ny tale jeneraly izay ambaran'izy ireo firongo ny mpitondra teo aloha. Tsy mandray asa zahay, tsy mandray baikony zahay raha tsy miala izy. Raha miala izy afaka 2 minitra verina miasa isan'ny toerana misy azy avy zahay. Teo anatin'izay zavatra lavalava fa mifampiresahana zay niezaka foana nanatin'olon-dehibe ny tompon'andraikitra teo amin'ny ministera ny tao amin'ny cabinet sy ny karazany ny fampiresaka satria zanaka sy ray aman-dreny nampanantenena fa afa tsy ely io ho avy ny abrogation io fa tsy ely io dia efa eo ny andro esa am'izay re tompoko ny andraikitra mafandraika am'izay zavatra zay fa tsy zaka tsony zavatra ienany ato aza vela ho faty hisy ho faty re ato zahay zay vao nareo vao andray andraikitra fa zahay rehefa nampanantenenareo BDB zay mba tantera le fampanantenana zay ny fanarana hoe efa isorony io manao antso avy zahay koa amin'ny fitondram-panjakana mahefa ary tena mahefa andray andraikitra fandraikana satria nareo ne tonontonon'ny maman'io DG io hoe mahalala ray aminareo dimy raha lampitondra reo no mahatonga ny tsy mety ho afaka eo ary manao vavaka hoe nandeha ambako ny lohanareo nareo tsy ho afaka nareo io fa ny an'ny présidence mihitsy ny miaro any misezany io. Tsy vao izao fa mitohatra ny fomba fanao mamoetra seho ny tale jeneraly ny KNAPMAD amin'ireo mpiasa raha ny fitarainana. Nanomboka ny 25 septambra no nakaty nahazo voana ny antso-jay sy ny fanamparam-pahefana natao tamin'ireo mpiasa hoy ny fanamafisana. Antony goavana itohizany tolona hatramin'izao ny fampiasana hery amin'ny mpiasa mijoro amin'ny marina eo ihany koa ny fitoriana maro raha mijoro amin'ny heviny ankoatra ny fandrahonana ny mpiasa tsy mandray karama.
mitohy ny antsinjay a mitohy ny fanaovana tsinitsinina ny mpiasa satria tena fototry ny olana ane igny 25 septembre iny efa fantapantatra le olona hoe nanotrona n'iny resaka 25 septembre iny milatsaka ny DE milatsaka ny remise à la DRH milatsaka ny fandraisana ankolaka eny fa milatsaka ny fitoriana eny fa na misy mpiasa marary ary mahateny hoe tsy miara-miasa amin'olo marary ela dia ambanana ho tapahana ny karamana farany teo na tonga ny niditra amin'ny fitokonana fao be misy ankizy vao ambana amin'ny daroka seza noho ny tsy nanaiky fa nadiovana zavatra tsy mazavazava zay nataony ny nataony sy ny mpiara-miasa aminy ke teo ny tapaka mitohy ny dolona mitohy ny fanalana anazy amin'ny toerana io satria mbola forongony izy zany efa nisy ny dingana nataony mpiasa sy ny fifampiresana sy ny fifampidiniana saingy tsy nanaiky niatrika izany mihitsy ny tale jeneraly hoy ny fanazavana manao kabary tsy valiana izy mampivory mpiasa izy za ihany miteny eto efa vita ny fitenenako tsisy miteny fa lasa izy mandeha ahoana moa ny fampiresana iarana ihany amin'olo ohatran'izany ary manao vava koa izy tagnatin'ny fivoria zay be dia be nangataka fiorana taminazy mandefa lettre officiale mihitsy iny mba iona aminao zay fa retiny fampidinina tsy mamaly izy tsy mila anareo ao izy tsy olo tena mpiasa amazo any vava io raha nareo mafy mikotrana tsara zay manao bras de fer amiko ahoana moa ifampiresana amin'olo ohatran'izany hitaraina ny mpiasa madinika izy ohatra fa maninona anao désiré fa rabaina tsy mamaly misy fiantraikana amin'ny fiainanao ve raha ohatra tsy mamaly amin'ny arabainareo manahirana anizy le izy mbola forongony zany le olona zany mahatonga izy ohatran'izany manko manao ny toetra io miantso ny tompona andraikitra voakasika araka izany izy ireo amahy ity olana ity ao anatin'ny fotoana fohy mandeha sady indray amantsy amin'izao ny fanomezana fangataham-panazavana ho an'ny mpiasa manao fitakiana tao antoerana ny tale jeneraly tamin'ny fotoana nanangonana ny vaovao saingy ny safidy ny tsy resaka tamin'ny mpanao gazety fa nanome fotoana ny ariva teo saingy hatramin'ny nanondratana ny ariva teo mbola tsy nahazom-baovao izany mandodina ny 700 moa ireo mpiasa ny kinampimady izay mitsenjara amina departemanta efatra fa niparitaka teny anivon'ny tambajotra serasera sy sosialy générante mampiseho sorabola midangana be ho an'ireo mpiasa-panjakana ambony eto amin'ny firenena ao anatin'izao fanavozana ny repoblika izao niteraka resabe sy tsikera maro izany nambaran'ny paraina Auguste fa tetika iray entina andotona ny fitorana mijoro ny fanaparitahana vaovatsy marina ka mila mailo ny vahoaka malagasy malohana izany satria tanjon'ny piaradi tamin'ny fitondrana teo aloha ny korontana vaovao indray eto amin'ny firenena narisisy karazafy sy Mathieu Francis no mitatitra ny antsipri am-baovao miteraka korotana eo amin'ny samy malagasy ny fiparitahany vaovao diso sy ny fanonana marobola sy sorabola miopapany eny anivon'ny tambazotra antserasera hoy ny filohany antoko tsara tahafina paraina Auguste atao ary ny fiparitahany prime ho an'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana nahitana sorabola manodidina ny 570 tapitrisa ariary ho an'ireo mpikambana ao anatin'ity androm-panjakana ity dia niparitaka ihany koa ny ranty mampiseho ny prime ho an'ireo staff eo anivon'ny fiadidina ny fanavaozana ny izay nahitana marobola roapolo hatramin'ny 30 tapitrisa ariary ho an'ny olona tsirairay ary lisitra ny olona ampolony maro ny farany herinandro teo dia nivoaka ihany koa ny an'ireo mpikambana eo anivon'ny birao maharitra amin'ny anteny meram-pirenena izay nahitana sorabola 7 tapitrisa ariary proof zao hoy ity mpanao politika ity fa tsy maty voalavo akibo ny ekipan'ny fitondrana teo aloha ka manao ny heriny rehetra andotona ny fitondrana izay misy amin'izao fotoana manoloana izany miantso ny fitsarana indray andraikitra entitra manoloana ny fiparitahany vaovao diso zay efatra taona faiky daholo le izy dikan'io zany dia tena mbola tsy maty voalavo akibo le fitondrana taloha teo miala teo satria tena mandaitra amin'ny lohan'olo zegny ahoana kosa sahirana zao nefa ireny ve ny vola raisinareo ary zareo avany manao an'io farafarasiny izy mamoaka anazy mamoaka zavatra io dikan'io zany dia fa misy olo mangalatrosoia fa manao cachet anka tokony io zao tokony esaka koa ny fisaragna am'io tokony sisy fagnakorotagna io dia tokony mitanditandrina agny ny fazakana satria mbola tsy maty valavokibo zany izy zalahy miala teo dia mitady zavatra hafa izy satria ty communication ty koa zany ny tena anaovany mafy ena za fa nata amin'ny HCC regny nde tsy tokony hiboaky na ohatry nisy fa misy olo avy amin'ny fitondrana taloha tany agnaty tafiditra amin'ity fitondrana ity zao
azo adika osika sy fampiasana osika na faux et usage de faux ny tranga toy ireny satria ranty misy fitombo-kase mena ny fanjakana no ampiasainy ireo mpanakorotana ny sainy vahoaka no amafisiny fa mila mitandrina ny filoha am-perinasa ny kolonely Mikael Randrenirina satria misy ireo mbola tsy maty voalavo ankipo mpiara-dita amin'ny fitondrana teo aloha manodidina azy ao ary hitatra any amin'ny dingana mamaofady kokoa ireo olona ao ambadiky ny fanakorotanana noho ny alahelo tseza. De sisy mavita an'izany raha se olo tao amin'ny fitondrano taloha izay tokony ampitandrina nyity fitondrano ty io za hoe diovo sara eky le zavatra kaiky anareo fa io aneka se hipetraka io mbola ela ane ataosika hoe 2 ans na 3 ans amin'ty tetezamita ty de io foana no ataony zany de manimba ny imagine mpitondra de anareo ve de eritreritro de ry amin'ny président de la refondation ry de anao zavatra ohatran'igny izy ba izy de hitanao sara fa olo miambaka anazy rehetrarehetra voahita izy de fa tsy mariny le izy raha voahita eo da tokony mitandrina ihany fa io zao de mbola mety misy zavatra afa koa ataony zao amany satria communication ty zany zao io tena haina ry zalahy tamin'ny fitondrano taloha io manao any efa mivoaka koa manko côte faiky io efa nataotaotro izy teo fa izao mivoaka indray izy zao mivoaka indray zany le compte faiky zao anantotoany faran'izay zokony an'le fitondrano misy ankehitriny. Misy 7 ireo voalaza fa staff ny fiadidinan'ny fanavozana ny Repoblika tafiditra ao anatin'ny oranty miparitaka io izay efa nodisoany ny taleny kabinetra ny fiadidinan'ny fanavozana no amafisy ny Clément Sarary ny Rinandroany izay fanadisoana izay ary nambarany fa profo mazava mandiso izany ny tsy fisian'ny siny ao anatin'ity ranty ity sy ireo anarana diso maro ny azo ambarany efa hoy izy de tsy tonga ho azy ny tranga toy izao satria entina anakorontanana sy anaratsiana ny fitondranan'ny fanavozana ankehitriny mbola maro amin'ireo mpiara-dita amin'ny fitondrana teo aloha mantso izy no mihevitra fa mbola eo amin'ny fitondrana ny filoha teo aloha aka ny fanakorontanana no farahery ny andotona ny fiadidina ny fanavaozana ny Repoblika. Mazava ho azy rehefa manao ny mety ianao satria ozy fitentsika malagasy hoe ny azo avo alandrivotra dia manao any fomba rehetrarehetra mitady ny fomba rehetrarehetra mikaroka ny fomba rehetrarehetra ireo mbola manimanina ny toerana sy ny seza mbola te ampijaly sy apaoro ny vahoaka malagasy indray de manao an'izao mamorona n'izao atsangatsy amanorana amin'ny alalan'ireny publication irahanantsika mahita ireny. Ny teniko de tsotra eto indray de miteny amatompona andraikitra hoy hoe ny resaka compte fako de efa ny rahantsika nahita angamba nandritra ny taona maro fa tena mirongatra amin'izao fotoan'izao izy miverina mirongatra indray isika hijery amin'ny maso mahitsy amin'ny maso tsy mitanila ary manaova fampitahana mijery tsara amin'ny saina tsy miangatra hoe raha 5 taona 12 taona ny ainantsika tao anatin'ny fitantanana teo aloha inona ny nahazo atsika vahoaka malagasy ary raha tao anatiny 2 volana dia inona kosa no zavatra niseho rehefa niova ny fitantanana teto amin'ny firenena zay fotsiny angamba no afatra tiako ampitaina dia tsika rehetra no mitsakitsaka ao anatin'izay. Miantso ny malagasy andinika sy amakafaka ny zava-misy marina eto amin'ny firenena ho iatran'ny fanazavana indrindra manoloana ireo vaovao mikasika ny vola sy ny fitantanana ny raharaham-pirenena izay tena mora mampisaviritaka ny sain'ny malagasy no mafisiny ihany koa fa tsy misy fifanitsahana ndraikitra ny asasahany amin'izao fotoana ary manaraka ny lalàna soamatsara zany satria efa nametra-pialana tsy ho mpanolo-tsaina munisipaly intsony i Clément Sarary ny Rina. Ohatran'izay tiako marihana ho atsika hoe ny tena koa dia ato amin'ny région tsara fantaritsika ihany koa afaka mijerytsika lalàna satria lalàna mamafitra an'izany ny ato amin'ny région dia tsy karama fa indemnité lalàna mihitsy no mametraka an'izany zany hoe na ny tenako na ny nombre ny cabinet rehetra dia indemnité no raisiny aty amin'ny région zay zany aloha tiako tsindrina ihany koa atsika zay tsy mahalala satria zay mantsy ny resaka inina aparitaka ary misy miteny koa raha hoe mbola mpanolo-tsaina ny tanàn'Antananarivo dia tiako resahana hoe efa nametra-pialana tsy ho mpanolo-tsaina ny tanàn'Antananarivo ny tena koa ao anatin'izay. Miverina mahazo vahana ireo compte faiky fampiasan'ireo ekipan'ny fitondrana teo aloha ka ireny no mamboly korotana sy savorivory eto amin'ny firenena noho izany mila andraisana fepetra farany izay aingana isorohana ny fanalambaraka hafa mety iseho ireny ihany koa no fitaovana entin'ireo mpiaradia amin'ny fitondrana teo aloha izay namodika ny firenena anaparitahana vaovao tsy marina ho iatran'ny fanamafisana.
Vao makasika ny fahasalamana sy ny tontolo ny fanabeazana kosa indray dia mianatra manomboka androany ny fipetrasakana ho fisoroana ny fiparitahany aretina ny ndrandrajako na ny mpox eny anivon'ireo sekoly rehetra eto Madagasikara hoy ny fanambarana izay nataony teo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Efa nisy ireo nampiatra izany ho an'ny androany teny amin'ny anjerimanontolo. Anaty mbola nisy kosa ny fampafantarana avy amin'ny tompony andraikitra teny amin'ireo sekoly ambaratonga telo dia efa nandray fepetra ho amin'izany izy ireo. Tato bavao ny Ando Miaratina eo amin'ny saritra tsara ny Tahiriny. Nivoaka ny noty fa tsy maintsy manao ary vavaorona ny mpisehatra rehetra eny anivon'ny anjerimanontolo manoloana ny fisiany ny ndrandrajako na ny mpox eto Madagasikara. Mbola manavao ny rehetra ny fiverenana amin'ity fanapakevitra ity taorian'ny fiparitahany Covid-19 saingy tsy maintsy atao isoroana ny mety fiantraikan'izany raha tsy mitandrina sy misoroka mialoha. Zay efa ampiasana fa manokasibosy foana ihany satria fanerasera amin'ny olona betsaka ny izany. Zay mantsy service public dia mandray mpianatra dia tsy maintsy hoe fa amin'ny ankapobeny zany ohatrany hoe efa zatra ny tsy nisy an'ilay kasibosy satria mantsy teo tsy niterena fa amin'izao terena dia tsy mitovy zany teo aloha sy ny amin'izao na mafana ary ny tsy maintsy manao fa teo aloha zany na mafana ny dia afaka tsy manao matahotra amin'ny ankapobeny satria aretina valana aretina ve moa tsapatara miezaka amin'ny ary tena arak'izay vita manyatrany zany ngamba dia hoe mampiasa an'ireny le gel désinfectant reny renina satria moa ohatrany hoe moanao dia anao kasibosy manahirana ihany zany na ny ankizy ary tsy hety anao azava fa ny gel iny zany efa nampiasaina ihany tamin'ny corona dia iny ny ezahana ampiasaina. Vao eo mihitsy ny vao mividy an'ilay izy vao tatsy ambany tatsy dia izay natony hoe zao ametahako an'ilay izy. Ilay izy moa zany no atahorana ilay izy njakenjana ihany hoe hiparitahan'ilay izy ny anaoran'izay fa zany hoe ny irina tsy dia hiparitaka be ilay izy fa mba ho voafehimeloan'ny fotoana. Tsy maintsy atao fahazarana araka izany manomboka izao ny fanajana ireo fipetrasakana rehetra ho fisoroana ny fiparitahan'ny aretina tombotsoa ambonana no tandrovana hoy ny fanazavana. Le izy aloha voalohany indrindra mbola tsy nanao satria vao tamin'ny malo nisy an'izay annonce zay hoe ny amin'ny faritry ny université sy ny faculté hoe rehefa miditra anaty birao dia mila manao kasibosy fa izy nefa tia kalamanjany eto amin'ny esplanade zao tsika tsy misy hoe fifangaroana be voajany elanelana mbola tsy tena hoe mianaka be koa izy mbola soroana tsara raha sanatria hoe misy eny efa nisy moa zany teto amin'ireny vohatra tsy tany amin'ny faritra mbola soroana mbola tsy tena hoe mianaka be le valana aretina dia hoe mbola tsy dia tena mataitra ny olona le izy raha amin'izao fotoana izao zany nefa ilaina ihany nefa no mitandrina satria mierikerika matondra drano izy izy mikasy raha tsy mitandrina etsika fa iaraha mahita reny tamin'ny covid reny na tety amin'ny anjerimanontolo somary nisatra kely niarikarenan'ny Madagasikara koa nidina niaraka tamin'izay ny mpianatra tsy nianatra mipiasa tratran'ny chômage teknika daholo dia izay no antony hoe alao soroana teny-mbola ety ampiandohana ilay aretina. Dia fepetra aloha zany tsisy hoe vaovao be na ohatry mitovy teo amin'ilay covid izy fa misoritra eny amin'ny hoditra sy any sy mamela taketra fa tokony reny azy zany ny ampiarina. Izy aloha raha amiko ohatrany hoe tsisy vaovao fa ohatrany hoe efa zatra an'ilay covid teo dia efa zatra tamin'iny moa zany ilay izy koa misy voka-tsoa ihany. Mila manaja ireo fepetra rehetra mifandraika amin'ny fisoroana ny fiparitahan'ny mpox ireo mpianatra mpampianatra ary ireo tompony andraikitra rehetra eny anivon'ny sekoly manerana ny nosy toy ny fidiovana ny fanaovana aro vavaorona ary ny fanajana ny elanelana ray metatra hoy kosa ny fanambarana avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena androany. Na dia tsy mbola nivoaka azy io noty io avy tamin'ny ministera tompony andraikitra ho an'ireo sekoly ambaratonga fototra faharoa sy fahatelo io dia efa nandray fanapa-kevitra ireo sekoly tsy miankina nanaovana fanadihadiana androany. Natsangana ny comité de vigilance ho an'ity sekoly nanaovana fanadihadiana ity ka andraisana fepetra avy hatrany ireo tranga mampiayay raha misy izany. Nilazana azy dia voalohany indrindra ny fepetra nyraisinay aloha manaja ny fepetra rehetra izay nanafatra mpianatra hitondra kasibosy gelmain dia manaja ny elanelana sy mba tsy isian'ny fampikasoana amin'ilay zavatra satria mampatahotra ihany raha fijery an'ilay zavatra hita amin'ny aina manjery reny. Dia manarakaraka izany nanangana comité de vigilance izay ahitana mpampianatra sy tompony andraikitra eto amin'ny
eto amin'ny direction dia raha sanatrika hoe misy ny tsy fahasalamandry zaza dia efa nandray andraikitra zay andray fepetra avy hatrany manajana an'le ankizy manatitra sy manazavana amin'ny ray aman-dreny manajana an'le mpianatra. Raha ny taremarika samihafa efa manodidina ny 700 ireo tranga iahina amin'ny Endran-Rajako eto Madagasikara ary 10 ireo olona voamarina fa voan'izany. Tsy maintsy amafisina araka izany fepetra sakana tsy partany aretina. Hitondra fanazavana momba ireo fepetra samihafa mifandraika amin'izany ireo tompona andraikitra voakasika izao arivo izao ka andrasana ny fivoaran'izany. Zay ihany koa no irosoantsika tanteraka ao anatin'ny vaovao mahakasika ny tontolon'ny fampianarana sarotra ho an'ny sekoly ity roa volana fahatelo hatrehan'ny mpianatra manomboka androany ity fotoana izay tsy maintsy amitana ny fandaharam-pianarana manoloana ireo ambana maro samihafa toy ny aretina sy ny toetrandro izay ahina isy fiantraikany betsaka amin'ny fianaran'ny ankizy. Tsikatra ho ny fanazavana fa miena ny tahampahaizan'ny mpianatra taorian'ny fiatoan'ny fampianarana nandritra ny fotoana maritra no ny zavanisy teto amin'ny firenena. Fanadadiny ny andro miaratina eo amin'ny saritra ndratsariny tahiriny. Miditra amin'ny roa volana fahatelo ny mpianatra nanomboka androany. Fotoana mafimafy ho an'ny sekoly, indrindra ny mpampianatra amin'ny famontana ny fandaharam-pianarana. Farifatarany tokony ho vita ny volana martsa izany raha ny fanazavana. Tsikaritra nefa anatrehan'izany fa miaina ny tahampahaizan'ny mpianatra ka tsy maintsy ilana fandraisana fepetra entitra. Lasa tonga eo amin'ilay antsoina hoe zany zao hoe le miazakazaka manenjika an'ilay fandara mpampianarana fotsiny zany zao ny atao dia tena miaina be zany zao ny fahaizan'ny lay ankizy ka ny ankizy zany dia ezahana mba ho tena enjehana sy tena ho fenona amin'ity roa volana fahatelo ity ny zavatra rehetra zay tsy vita teo aloha ihany koa dia hiazakazaka. Dia io ihany koa zany dia mbola inona fa mbola hiena le vokatra satria zany zao dia miazakazaka amin'ny tana fotsiny zany zao aloha no atao. Ankoatra ny toe-javanisy teto amin'ny firenena ka ny ataon'ny fampianarana nandritra ny fotoana naritra nanomboka ny 20 septambra lasa teo. Maro indray ny ambana atahorana hiatraika amin'ny fampianarana raha tsy misy vahaolana aingana toy ny aretina sy ny toetry ny andro. Io indray zany tsika tady ho very kely tsika eto satria ho very kely atsika eto aloha zao zany misy aretina hafahafa miaingana. Io aretina io dia manimba asa be dia be indray io raha ohatra ka misy tsy fianarana na roa andro na telo andro fotsiny satria efa misy vinavina mipetsapetsaka tsara daholo. Io ihany koa nefa ny mety toetra ny andro satria volana ao amin'ilay tena orantsika zao tsy haintsika izay cyclone tafitsaka andrafo. Ny ataontsika hoe ny fampianarana mety hoe herinandro ve mety hoe tapabolana fa zany rehetrarehetra zany no irarena mba tsy hisy ho tafitra daholo. Raha zay rehetrarehetra zay ary tsy tafitra ka mizotra ara-dalàna ny fampianarantsika amin'ity roa volana fahatelo ity dia eo zany le tena mitana le ataontsika hoe fandahara mpampianarana zany hoe ny kilasy mpanadinana zany zao tonga dia tokony efa vita somatsara daholo ny fanadany programan-drareo dia anoany amin'ny volana marsa avril mai anoany zany tsika tsy anoany efa mametsapetsaka le ataontsika hoe examen blanc. Miaina anaty fahasaharotana araka izany ankamaroan'ny sekoly ankehitriny raha tsy laza ihany koa amin'ny fanefanany saram-pianaran'ny mpianatra no ny fasahirana ny ray aman-dreny. Hita ho navitrika kosa ny mpianatra androany ataoriny fahavitany fialan-tsasatry ny noely sy ny taom-baovao. Na izany na tsy izany tokony efa hiomana sady ireo ray aman-dreny manana zana-kanala fanadinana amin'ny fikarakarana nantonta taratasy rehetra ilaina amin'izany amin'ny roa volana fahatelo ity. Fatahorin'ny fifandaminana sy ny fampiresahana teo amin'ireo mpitarika ny fikambanana Silamo Amadia sy ny fokon'olona momba ny olana teny fokotany Tongarivo Tanjombato dia nisy ny dingana nataon'ny fikambanana ho an'ny omaly. Tsy manam-pahavalo ny fikambanana na teo aza ny olana mitranga. Tokantrano ahitana fianakaviana sahirana misy 500 no nizaran'izy ireo fanampina ho an'ny omaly teny amin'ny fokotany Tongarivo Tanjombato ihany. Tao anatin'ilay moské izay nisy olana moa no nanatanterahana io fizarana io ny antsiprian'izay eo amin'ny saritsy ndatsary ny tahiriny ainy. Ny ravina ny disadisa tsy manana fahavalo ny teratany vahiny indrindra fa ny fikambanana Silamo Amadia izay miorina ara-dalàna eto Madagasikara. Mitono izany ny asa sy ny iraka izay atao eto Madagasikara ka antony nahatonga ny fizarana fanampiana efa fanao isan-taona tahaka izao hoy ny filohan'ity fikambanana Silamo ity.
olona eto amin'ny fokotany Tongarivo Tanjombato avokoa ireto nizarana fanampiana ireto ary nisy ny fiaraha-miasa tamin'ireo tompon'andraikitra ara-panjakana toy ny fokotany nazahoana ny lisitra ireo tokantrano miisa 570 izay nisitraka ny fanampiana. Fitiavana ho an'ny rehetra no tanjona sy ny tarigetra napetraka ka nateo aza ny savorivory tamin'ny mpiarahamonina teto amin'ity fokotany ity dia nilamina izany noho ny fandaminana natao raha ny fanazavana hatrany. Ça, c'est la fête de l'association musulmane Ahmadiyya pour accueillir Nouvel An. Donc là où nous sommes, on est en train de partager avec nos voisins, nos frères et sœurs qui sont autour de nous pour joyer cette année. Donc c'est une façon de remerciement aussi et c'est une façon de joie aussi. Donc on partage avec tout le monde sans distinction de quelque chose. Donc et tous frères et sœurs habitants de ce quartier, ils sont invités ici. Non, vous savez, ces problèmes, ce n'est pas contre nous, mais avec nous. C'est quelqu'un qui a se levé, je ne sais pas ce qui était dans sa tête, mais nous, on n'a jamais eu problème avec les voisins, on n'a jamais demandé, on n'a jamais dit quelque chose comme ça, mais quelqu'un a préparé un coup, je peux dire. Donc, je ne sais pas si c'est la haine ou la jalousie, mais quand même de notre côté, nous on n'a pas de problème ni avec l'État, ni avec les voisins, ni avec le quartier, ni avec les autorités. Vous voyez, tout le monde est là avec nous. Donc nous respectons là où nous sommes, nous respectons les lois du pays, nous respectons l'État et nous sommes avec eux. Nous on n'a pas de problème, nous ne sommes pas contre quelqu'un. Ilaza kosa ny solotenan'ireo fokon'olona izay nisitraka ireto fanampiana ireto fa ny isavorovoroky ilatono mazava ny fampiresahana natao ametrahana ny filaminana ary zava-dehibe ho an'ny vahoaka izay hita fasahirana eto amin'ny firenena ny fanampiana sy ny asa sosialy ataon'ireo fikambanana tahaka itony raha ny fanazavana. Fa zavatra mazava ny resahanareo teo afaka miara-miaina amin'ny rehetrarehetra izay fahaiza miaina hoentin'ny hafa izay ataoko angamba fa mety ho azo eritreretina ho tombony ho atsika malagasy raha aitsika no miara-miaina manolo. Za mihiny fahain'ny malagasy zany satria malagasy zany tia vahiny raha ny fahalalako azy. Raha ny fahalalam-pomba ananan'ny malagasy, raha ny fitezana, ny taizana ny taranaka malagasy, dia taranaka malagasy afaka manaja vahiny. Ary afaka miara-miaina manolona rehefa mivoaka ny Madagasikara. Izay fahendreny zay, izay fifanajan'ny zay, no tany sainy zareo tao anatin'ny kabary sy ny lahatenin'ny resahany teo, napiny fanampiana ho firariana fatratrarana ny taona 2024 miaraka amin'ny ponina eto Tongarivo ataoko angamba zavatra tsara sy mendrika ary mila tohanana zany zavatra any satria mahakasika voalohany indrindra amin'ny maha-olombelona itsika izay manana idéas na indicateur de développement humain ambany lasa ny olona no manome idéas ao atsika nefa itsika no tokony hitrandraka an'izany idéas atsika izany. Mbola tsy misokatra ny moské hatreto raha ny fanazavana avy amin'ny fikambanana Silamo Ahmadiyya eto Tongarivo Tanjombato. Miandry ny fanapahan-kevitry ny fanjakana ny fanokafana izany raha ny fanazavana. Etsy ankilany dia fantatra ihany koa fa efa mandeha ny eny anivon'ny fitsarana ny olana izay nisy koa andrasana ny toyiny. Maresaka avy any ivelany niteraka fanehoan-kevitra maro manerana ny Venezuela ny fidiran'ny tafika Amerikanina tany antoerana ka ny afara tamin'ny fisamborana ny filoha Nicolas Maduro mivady tao amin'ny Caracas renivohitry Venezuela no nisamborana ny fisamborany Amerikanina ny filoha Maduro no ny resaka zava-mahadomelona raha ny vaovao tao ireo faly fatao koa ireo nitsikera mafy ny fietsiky ny Amerikanina manoloana ity rara ity taty vaovao makasika izany. Nampisavorovoro amin'ny Venezuela manontolo eny izao tontolo izao fidiran'ny tafika Amerikanina tao Caracas ny nisamborana amin'ny filoha Nicolas Maduro mivady any New York États-Unis mivady amin'izao fotoana izao miandry ny fitsarana azy noho ny resaka fanondranana zava-mahadomelona moa izy ireo. Nambaran'i Donald Trump fa États-Unis no hitantana ny Venezuela mandra-pahitan'ny tetezam-hita ara-dalàna. Mandritra izany fotoana izany anefa nomeny ny fitsarana fahefana hitantana vonjy-maika amin'ny Venezuela i Delcy Rodriguez filoha lefitra. Efa amam-bolana maro no nanaovan'ny filoha Amerikanina tsindrara politika amin'ny filoha Venezuelianina. Nomeloin'ny fanjakana Venezuelianina moa ny fihetsika États-Unis nilaza fa fanafiana ara-miaramila no nataon'ny Amerikanina.
Maro amin'ireo mpitondra eropeana no mankasitraka ity fisamborana filoha venezueliana ity raha toa ka mitaky ny famitsorana azy kosa i Chine sy Russie. Misy fandikana lalàna iraisam-pirenena ity tranga ity hoy ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana. Naneho ny ahiahy momba ny fanafiana nataon'ny miaramila Amerikanina tao venezueliana ny Papa Léon XIV. Nanamafy ny Ray Masina fa tokony ho lahara-pahamehana filaminana ho an'ny vahoaka venezueliana amin'ny alalan'ny fanajana ny lalam-panorenana, ny zon'olombelona ary ny zon'ny siviliny tsirairay. Ny antso ny fampitsaharana ny herisetra sy ny fiarovana ny fahaleovantenan'ny Venezuela ihany koa ny Papa Léon XIV. Volana vitsivitsy lasa izay no efa naneho ny ahiahy manoloana ny loza mitatao amin'ny fidiran'ny miaramila Amerikanina ny Papa ary ny antso an'ny Etazonia hanohy ny fifampiresahana. Nanambara ny fanoheran'ny politika enjana nataon'i Donald Trump manoloana ny mpifindramonina koa ny Papa ka nanamafy fa tsy maintsy hajaina hatrany ny maha olona sy ny fahamendrehana ananan'izy ireo. Anio sisa kosa indray dia omaly alahady anjaton'ireo olona ny vory tao Montana nanatrika ny fotoam-pivavahana ho fahatsiarovana ireo tradoza tamin'ny taom-baovao. Taorian'izay nisy ny diabe fotsy nataon'ireo vahoaka ny zotra tany amin'ny toerana niseho ny loza ho mariky ny firaisan-kina sy ny fahatsiarovana. Ny antsiprian'izay. Olona anjato no niompom omaly alahady tao Suisse ho fahatsiarovana ireo namony ainy tamin'ny trano mahatsiravina ny tranga tao Crans Montana nandritra ny fankalazana ny taom-baovao. Nirehitra ny trano fisotroana iray ka 7 no maty ary 220 hafa naratra. Nisy lamesa manokana no tanterahana ho fahatsiarovana ireo niarambona, niarahan'ny fianakaviana, namana, mpamonjy voina ary ny mponina. Nandefa 4 fisaonana ny Papa Léon fa 14 ka novakina nandritra ny lamesa izany. Tao aorian'izany dia nanao diabe fotsy ny vahoaka nakany amin'ilay trano fisotroana antsoina hoe La Constellation, toerana nitrangan'ny loza. Fantatra fa tanora 14 ka hatramin'ny 15 taona ny akamaroan'ireo niarambona, voamarina ihany koa ny fahafatesan'ireo teratany frantsay 7 tamin'ireo sivy tsy hita popoka. Nanokana andro iray ho fisaonam-pirenena ny filoha Suisse ny 7 janoary ho avy izao ho fanomezam-boninahitra ireo niarambona. Rano vaovao manokatra fanadihadiana ara-pitsarana manoloana ity raharaha ity ny manam-pahefana ny an-toerana. Lehilahy iray manana fahasembanana tsy fahita firy sy ny lavaka voajanahary manana endrika sy loko mahafinaritra no tranga hafakely hoentina aminao indray amin'ity androany ity. Teratany breziliana Claudio Oliveira manaitra an'izay izao tontolo izao ny tenany noho ny toe-batany tsy fahita firy. Teraka niaraka tamin'ny fahasembanana antsoina hoe arthrogryposis Claudio mahatonga ny taolany sy ny hozatra tsy hivelatra ara-dalàna ka nampivadika ny lohany ny arthrogryposis. Araka ny filazan'ny dokotera tamin'ny fotoana nahaterahany, tsy nanantena velively ny havelomany ny mpitsabo sy ny fianakaviany noho ny toe-pahasalamany. Na izany aza velo ny Claudio ary na eo aza ny fahasembanany manam-pahaizana ambony ny tenany ankehitriny. Manana diplôma momba amin'ny fitantanana ny Claudio, manana asa raikitra ary mahavelona tanteraka ny vadiny sy ny ankohonany. Tsy vitan'izany fa mpihira sy mahay mandihy ihany koa ny tenany. Ao avaratra Arizona akaiky ny Fariny Powell ao anatin'ny valan'ny Navajo misy an'ny Antelope Canyon. Lohasa voajanahary roa no manome ity valy ity. Ny Antelope Canyon ambony sy ny Antelope Canyon ambany. Tamin'ny taona 2017 tovovavy iray avy any amin'ny foko Navajo nahita ity vala ity voalohany raha nitady ondry very ny tenany. Iray amin'ireo foko manan-danja ao États-Unis ny Navajo. Amin'izao fotoana izao dia azo tsidihana ihany koa saingy tsy maintsy miaraka amin'ireo mpitary-dalana ny Antelope Canyon satria mety ho tondraka tampoka noho ny orana ny rano ao. Entina amin'ny fiara makany amin'ny vavan'ny Loasa eo amin'ny 10 kilometatra miala amin'ny lalambe 770 mampifandray an'ny Page sy Kayenta ireo mpitsidika. Ny Hyper Antelope Canyon ny tena be mpitsidika, lehibe kokoa ary mora hidirana, mirefy 700 metatra ny halavany ary 2 na 3 metatra ny sakany. Ny Antelope Canyon ambany kosa dia kely kokoa ary ny fidirana ao anatiny dia amin'ny alalan'ny tohatra vy napetraky ny Navajo ka vitsy kokoa ny mpitsidika. Na izany aza mitovy ny hatsarana hita ao amin'ireo Loasa roa ireo. Tapitra ny fampahalalam-baovaontsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isaona hatrany ireo teknisianina sy ireo namana mpanao gazety nahafahana nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao. Mametraka ny soavatsara veloma tompoko.